Zay indray fantaniana daladala n'ity zasy ity. Fa tsy efa betsaka ve no mitovy aminareo rehefa mamonjy fanasany e? Ohatran'ilay farany teo sao tsy efa be tanora. Inona koa? Rena rakizy hafahafa be daholo. Mampimeanako kindry. Hafahafa hoana? Tsy tamora ve ilay ankizy miangitraingitra be reny e? Tsingitsingina ohatran'ny ninona amin'izany? Na hitena ry izy ohatry ny olona ho faty. Ianao aloha dia tsy misy izay lazaiko mihitsy. Ahita ankizy malala fomba mihoatra noho ireny aza indray. Na le reto raha hiady. Samy fotsiny manasa izay tiany. Samy manasa ny namany. Sady atao amintsika koa ngely lanonana fa tsy any manolo-kafa e. Lanonana miantso io fa sao dia manasa ny tsy fanasa eo. Mamoa. Fa nga misy tsy fanasa izany koa kay? Fa ahoana ny tsisy an'izany? Ranjam-panasa lamba ve dia ifandray amin'olona kory? Na ny mitana vera ary ho fantatry reny. Ay venareo ady daholo. Izaho mitady olona erantrano tsy mahita olona mihitsy. Mafana be izany a. Mangalo zavatra sotroina kely any miala azafady. Ça va? Ça va bien. Efa lazaiko ny téléphone daholo ny olona sainy amin'ny lady. Izavoka ny olona ampiasana nasainy papa? Raha olona menakavoka izy andray. Merci. Za nasany mamy. Sa papa nasa sedra. Misy tiana mahay mandihy be. Zay tianareo. Nefa raha nasan'izy roa lahy ve nareo atao hoana ny tsy fanasan'ny ranja menakavy? Le mpampianatra hoa tsy azo fandaharana mihitsy mba hoe amin'ny herinandro kely aloha ny écolage fa tonga dia androasiny fotsiny tao am-pianarana fa tsy mahazo mianatra ondra tsy voaloha ny écolage. Dia tsy hitako izay atao. Fa ngamolo ty sedra lahy tsy mianatra nina atao lahy ty. Tadavin'le mpampianatra roahana fa mbola tsy voaloha ny écolage dia nakatia fa tsisy olona ny trano. Mba haloza koa izany mpampianatra izany ireo olona ozy. Misy vola many amin'izay. Manda, ianao ve manatsafana ahy? Atsasaka raha mangesy isandresiko le teo e. Mbola verina aminao inka. Dia ahoana ndraiky izany? Ndazo kely lesa. Tana vonjaka ianao sao dia tara io lahy. Isato lasa aloha. Faomba nareo ny aloha fety. Tsisy an'izany. Zary na ry an'izany. Nana lesy fa tsisy an'izany a. Fa fety iny izany Manda. Manasa olona vitsivitsy any an-trano misy aradofa dia izay ny amin'ny adalana. Tsika koa nga hoana anisan'izany? Raha olona mianakavy ihany nasainy zareo. Zaho koa tena efa reraka be mba mila fitoniana kely. Tena tsara mihitsy izany se a. Tsy tiako le fetifety ohatran'ireny ka. Za kosa aloha tsy mba ohatranareo. Ny mahafinaritra mihitsy mijery olona miaingo, raratra volamena, sakafo amin'izany mameno latabatra. Ny fianjava-maneno amin'izany maneno eran-trano. Ka aiza nefa izay mba volamenanao ry izany na. Dia aiza koa nefa izay fitafy mba hatononanao amin'izany. Dala vonjeo ny asanareo ka tsika inge tsy mankany e. Fa manino indray ianao tsy ho any Andrimiora ry Paty? Ohatran'ny kamoka. Asa nefa. Nany tena tsy tiako raha fetifety ohatr'ireny dia ohatran'ny fampijerijery izany daholo e. Ry Paty a, ilainy nefa fanerasera amin'olona aizana mitondra tena e. Sady mahagaga koa ianao ty. Mandinika ianao ary rehefa ampiasana fa sy arika sy mahafatifaty ery ianao. Mahay mifandray amin'olona dia karazan'olona maro aza mandalo eo aminao eo. Ka tsy hitako ny anahiranao monjy lanonana. Ka niany asako nataoko amin'ny réception e.
ka tsy izany aza ve ny tokony anahirany satria lana fandeferana be manoloana ny client any amin'ny lanonana samy manao izay mahafinaritra azy daholo ny tsirairay tsy hoe tsy miraharaha ny hafa akory fa efa vonina ny korana ny olona tonga any ka endrika falifaly foana ny hitanao tsy maintsy misy foana mifampijerijery tsy hoany mihitsy aka Orpatia tsy ahatsaranao izany hevitra ao izany anaka ka ialao ndao fa tsy aleo kaikinao mihitsy dia ho hitantsika eo izany aza atao sakana seta mavesatra aonao za rery tantinina zavatra fa mihitsy zao mamaiky afa misotra olona ohatr'andrimanda reny ve dia mba mihevitra hoe nakarena amin'ny asa amin'no ny teny io leo hoany raha manda sy ny avendranana ny atsika isanao aloha eritreretina tsara za ohatra ny eritreritra hoe manina moa raha tomboka amin'io alady ariva any amin'ny rabainy io nitetika rendoranga aloha iala eto sao dia misy mahita eto isakoary ny ahitanao eto e aza vola hevitra fa tsy azoko tsara za indray le hoe tsy azoko zao ny fika ataonao hitanao makany amin'ny Virginie anao dia tokatakafinao kely eo izy dia mody asianao hoe ividianao akanjo vidian'ny firavaka volamena vidian'ny kiraro dia mody asianao hoe hainao ihany fa rabaina olona molamola ohatr' izany ahoana mety lay be la hevitra ao fa jazajeninao fa Virginie koa nefa tena karapilo e ianao ty ve dia vendrana no Virginie alay fotsiny vola tsika isanao mandamina ny ampiasana ny saosy karaha miteny kosa ary izy hoe andao nao tsika sindry araka dia izy mandony vola dina ny blème alaivony akanjo amboarindray rabainy nakao vola reny ve dia say araka etsena aminao eny an-dala eny ozy ianao tapakany ny lohany za kosa aloha tsy anao foana raha ohatra za foana kosa ny apresianao fa ianao mba maninona ohatra mandroso hevitra fotsiny foana kalma fotsiny ianao ho hitanao eo mipaika ako rehefa mandray vola amin'ny fournisseur amin'ny farany volany za amin'ny fournisseur zany mbola tsy haiko e fa ny amin'ny ora ny tiako antaninanao sendra mba atoandry fitera ronono Patrika miray broany amin'ny ora sy mandy ianao ve dia tsy mahazo amin'izany tsy hitako izay problème amin'izany ianao vao eo maheno fa imanda tsy invité ataovitra raha Patrika ntsony ny anarako raha ohatra ka tsy raha tsy maninona tonga dia tsory fa aza mihoatra ohatra eo aza sina resaka pobaka fa dia zao zay ireo tsara amin'ny fikako amin'ny lady ariva ho hitako tena reraka mihitsy aho zany ka zany ny tena hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao niniko efa mekanika zao e afaka miala sazonasary reny sa ola zany mafy raha matoka za zany tena tsaroko savo laina mihitsy ny misakariva za nkena lavako amin'iny andao ifety e draydray azafady raha ndray matoa haiko aza tsy ho azo fa mitsotsotra amin'io za aloha andeha ianao indrindra ny tena tsy tiako andeha ry sedra pendipendana mahamenatra olona any ndao rerina iny andeha amin'izay ngitany eny ataony sedrany aloha izy janona rehefa naramaso any aliany any fa tsy hifetoka tsy fantatrareo mihitsy mantsy fa mora ny miteny body fotsy sy dramampolo marany eny no anjarako isan'andro mangony fotsiny ny fijerevana andry zanona sy ny tariny ny maso amin'izany folo manaramaso ny isan-damba tsirairay hatramy kely indrindra mafy tampoka neraka izy le tapaka karama teo iny ary te tokoa moa efa naverina tamin'ireny ny vidin'le serveta tokony mba hifety kosa angeny endray zany na zay akanjo ary tsy hananako akorika tsara tsy hojano nareo ry andre matoa mandehana dia mba hitondreo gatony eny rehefa mody ary aza maditra ianao ry sedra mipetra tsara ianao any zay ay raha to am'izay masilo ay tena tsara be mihitsy le izy ohatr'izao mihitsy lefa mba tsiriritoka saotra kira voelona fa ditiko fa efa nitsiritinao mihitsy io tamintsika lenan-drano tery ampivarotra firavaka tena tsara
tsara be mihitsy le izy. Misy kasendradoa ve fidiananao an'ity? Raha hainao no anontaniako dia misy antony hafa ve? Asa, lazao moa raha misy antony hafa e. Dia tsy tsaronao tokoa ve? Loha ataonao ohatr'izao fontsika mbola samy mpianatra. Zay vao tadiditra. Ary ianao ty koa matadidy. Ny andray ry very tsy isadiniko na andray ary raha ny rahantsika. Eny e, sambatra mihitsy hamanana anao. Sambatra na dia tsy manazina lokony kibo azy sika. Andray ry very telo be izao nge zanatsika ko tsisy ahoana. Tantinina jereny toetra ny Patrika e. Reo alony roa ho avy ny tribunalinao. Ny ahy tsy ataoko mahamenatra mihitsy ny tsy fananana. Zay ananako ihany any anaovako rehefa misy manasa. Marina e. Misy zanakavana izay. Ngetroka moa filazan'ny ankizy azy. Mila izy kavina hatramin'ny orona fa raha zanona indray tsy maintsy présente rehefa misy lanonana. Za koa ne manao an'izany. Samy manao izay mahafaly azy matoa mandeha aniko. Isan'ny forsianao iresaka amin'ny olona tsy tianao. Elao pa izy rehefa tsy milay. Zany vavanao zany indrindra sedra. Mamenatra olona mihitsy. Tsy milay elao pa fiteny avesa zao zany. Velona ny tondromolotry ny olona rehefa any fety hoe zanako ranjo reny. Mba moreriny eny andeha. Ividanako akanjo nge neny e. Saina ty neny. Sambatra ianao ranja. Sady azo akanjo vaovao ianao mahazo anatrika lanonana. Rehefa tsy andeha azy zany dia tsy vidana manda-kanjo. Misondrota amin'ny avy indrindra ianao manda. Sambatra ny kibony toeranao. Ay, aza mampifendrifendry rery zany na. Orineny na zako nge rineny tsy te andeha ho any e. Tao amin'ny fiangavy mora fotsiny dia tsy hitako. Ka na tsy mengavy azy izy zonareo neny makany. Sady betsaka ny olona nazo fanasana ho any. Dia apafira izay olona tsy ho tonga any nefitsika e. Ka te hisaotra ny eny ange hony izy e. Ay ve, gaga mantsika. Mandalo eo amiko ary izy mira tsy hiteniko. Mbola eritrereto izany ry manda. Orineny misy antony lehibe ne matora zoko megavagavy any ohatrin'io e. Antony inona kory e? Ne mahalara raha misy fifandraisana ankoatry mampiasa sy mpampiasa any ambadibadika any. Aza miteniteny foana nge ianao le kely tia. Miora ve? Sa inona tena marina manda? Mankina raha tsy raha voatorako kosa eo. Reo aloha fa andeha fa avela koa anao ry very. Dada aza mbola mandeha aloha vetivety e. Fa natao laina indray ty zazy io. Jerety izy efa fierina iny ohatran'ireny ireny. Fa ty ihany iny mahasosotro io. Lainga ny zamba zay sy tany tiany vera fa ndresaka hoe tsy ho any le fety dia mbola forseny any. Fa manina kosa moa ianao ry patiny tsy ho any a. Dia fety vera ankizy ny divanareo ohatr'izao. Le aloha very fa mbola monjy fivorian'ny fikambanan'ny ray aman-dreniny sempany. Mety alinalina voatoka. Dia misakafoana fa za alina be. Manahirana mihitsy io zazy io taty very ka. Aleo dia tsorona aminao mihitsy ohatrany manam-pitiavana miafiny izany. Ka ahoana? Ianao nga tsy fantatro ihany. Ay, oka aloha re rakizy a. Sakisaka ry ianao. Fa maninona moa izy ry Patrika ny tsy maintsy andeha ho any amin'ny lanonana. Zandrika io taty very a. Fantaro tsara fa olona zaza be nofinofy io. Tsy eo amin'ny réception mihitsy neny tanao ny anjaranao ry paty e. Fa ndray zay ry Patrika. Tsy hitako izay problème anao amin'izany na kely azy. Manoro hevitra anao fotsiny ako. Tady dio tsara fa hanimba anao io mikobokobona fitiavana io a. Jereo, mamorona fotsiny. Zao ry taty very a. Mba hareseo lahatra paty mba hivoaka apy mba hita izay hitan'ny tanora fa tsy. Io ma dia tsy afantatra izay hitan'ny olona any mihitsy io ka. Izy Claude aloha dia olona samy hafa tanteraka mihitsy. Samy mieritreritra tsara izay ataony e. Nareo nge zazakely akory kota tanana indray e. Nefa veriko indray. Fa raha misy fahendreny nareo dia anareo tanteraka ny tombontsoa. Ny ray aman-dreny koa faly. Fa raha ditra nentinareo miaina. Fa oriana sy alahelo ny anjaran'ny ray aman-dreny. Ianareo anjera ny fahavazan'ny izany ditra izany. Dia sendra nataola metsy mitapaka io fitenenana. Marina mihitsy zany ka.
Raha izay ny teneniko hoe tokony mba mifanerasera amin'ny manodidina ihany. Fantatro tsara amin'izay hoe atao aiza ny tongotrako. Fambaiza tokoa aloha Claudia e. Tsy tantianay avy ny teny teo efa samy lehibe zao zay e. Mody eo ihany izy rehefa vizana avy any amin'izay alehany ihany. Sarotra ny toerana misy anà monsieur Radofy. Aza atao an'izany hoe monsieur Radofy zany aho fa tsy ohatra ny hoe antitra be ery. Fantatro tsara fa misy fihetsem-poko anao nefa tena tsy vitako re mariny. Ka tsika ny hoe tsy hoe ideradereran'ny arabe ry Claudia. Mety hoe mamorona dia rahan'asa ivelana Antsirabe tsika na asa betsaka ny zavatra azo atao e. Sady zao koa e. Fantatro tsara fa sary-piaro madame Virginie. Na tsy za tsisy kosa aza moa. Claudia, vonololo fotsiny reny fa aiza no atany atsika ohatran'izao. Efa fantatro ny tantaranareo momba mialy. Matahotra Radofa. Tena sarotra be mihitsy e. Nareo sy Raoel mpinamana. Raoel amin'izany olona nitaiza. Amin'izay indray ilay fetany madame Virginie ny atao. Nefa za andeha nadala ny vadiny any. Aleo mihitsy ahodoka. Claudia, manome toky anao fa tsy ampiseho fihetsika hafahafa eny amasom-bahoaka. Mba marina. Tia velo ny risa tsy tia. Zay fotsiny ny ilako valiny. Zany eo aty ianao fa aza miteny tsony ary. Za mandamina ny zavatra rehetra. Mba tia hitanao any amin'ilay feteny any. Aleo mihitsy ho hijanany amin'iny mariny. Zavatra mbola tsy voahomana akory aneny amin'iny da manaraka tsika afaka manao misimisy. Namanareo azy zao iramarama salamreniny reny daholo. Za kosa aloha tsy mba ho jerijeren'olona any mihitsy. Ka ohatrinona ary ny ilaindrira izany ny sakany. Fa za kosa angamo ny teninina taminao fa ohatrany tonga dia resabola ny resanao amiko e. So fotsiny lazaiko anao ry Claudia. Raha vao resaka fitafiana dia tsy maintsy volo zay. Tsy ianao koa ne kory mangataka fa za mame. Ka ahoana? Ohatrina ny ilainao. Dia tsy maintsy hoe mandeha zany. Tsy maintsy. Tia hita ny atany rano mandrakotra amin'ny fijeriko any mandritra an'ilay fety. Ai, ianao koa mba be resaka. Eny e. Tsy maintsy hoe mila akanjo aloha. Zay mihitsy. Dia kiraro. Dia inona kory e? La zao daholo fa ampianjakanao ny foko sy ny fitiavako. Tsy laminao reo. Dia asiana firavaka kely koa e. Zay mihitsy.